nous allons nous lever. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Il est bon, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Seigneur. Tu es avec nous aujourd'hui. Tu réalises ta parole aujourd'hui. Tu nous as déjà dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Amen. Donc aujourd'hui, Seigneur, tu es là, tu es au milieu de nous. Alléluia. Merci beaucoup. Tu vas guérir les malades aujourd'hui. Tu vas résoudre les problèmes. Tu vas parler, tu vas réaliser ta parole. Amen. Anatateraka ny tenin'ny Tompo Jesosy androany rehefa nilaza izy hoe naiza na aiza iangonandrona ny telo amin'ny anarako dia mijoro eo ampovoany aho izy. Amen. Amen. Lisons un peu ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 13. Jerentsika kely misy teny zay amin'ny Apocalypse toko 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy, au nom de Jésus-Christ. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. La louange appartient à notre Père éternel. Amen. 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 Puisqu'il nous a aimé d'un amour éternel. Amen. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus nous a déjà démontré aussi qu'il nous a aimés. Donc, il a porté nos péchés sur la croix. Alléluia! Il a déjà porté notre maladie sur la croix. Amen. Et même la malédiction. Amen. Alors, il est digne de louange. Amen. On va danser, chanter pour Jésus alors. Louez, louez, gloire à Jésus. Louez, louez, gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Louez, 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 gloire à Jésus. Péchés
ninina ilaitsika ao am Jesosy daholo le izy izany te ho sitrana androany e qui veut être guéri aujourd'hui reçois la guérison au nom de Jésus reste ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy qui veut la solution aujourd'hui iza mila vaolana androany e reçois la solution au nom de Jésus amen ninina ilaitsika tout ce dont nous avons besoin tout ça c'est en Jésus amen c'est rehetra ilaitsika androany dia ao amin'i Jesosy daholo il a déjà tout fait sur la croix efa nataony daholo ny rehetra teo ambony azy fitsaliana ninina peu importe que ce soit la guérison que ce soit la résolution des problèmes que ce soit aussi la solution pour les malédictions na vaolana ho an'ny ozina efa nataony Jesosy zany amen alléluia zay rehetra ilaiko te ao aminao zay rehetra ilaiko zay rehetra ilaiko te ao aminao zay rehetra ilaiko zay rehetra ilaiko te ao mamazy atsika isan'andro ny tompo a Jehovah Jireh, Manasichanara Marari, Rasenja Marari, Jehovah Rafa, Yaro Simadawisi, Yara Kami Kufori, Jehovah Shammah, Ramatau Chagre Manube, Fiatana Nawaye, Jehovah Shalom. Yano mamasia Isanaju, Jehovah Jireh, manasitrana Ramarari, Rasetra Marari, Jehovah Rafa, Yano Simadawisi, Yara Kami Kufora, Jehovah Shammah, Ramatau Chate Manube, Fiatana Nawaye, Jehovah Shalom. zay rehetra ilaitsika mihitsy atoka teo amin'i Jesosy daholo Ilaiko te ao aminao, alleluia zay rehetra ilaiko te ao aminao, ninina ilainay Jesosy a zay rehetra ilaiko te ao aminao, zay rehetra ilaiko te ao Jehovah Jireh, Manasichanara Marari, Rasetra Marari, Jehovah Rafa, Yano Simadawisi, Yara Kami Kufora, Jehovah Shammah, Ramatau Chate Manube, Fiatana Nawaye, Jehovah Shalom. Zay rehetra ilaiko te
Alléluia. Il est digne de louange. Menkanteris. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. Merci infiniment. Alléluia. Oh Jésus, nous portons un regard favorable sur toi aujourd'hui. Alléluia. Merci. Merci encore. Merci. Alléluia. Tu es présent parmi nous. Et tu agis. Tu agiras. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Chantons ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi Tu nous. es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Dieu a un chemin pour lumière toi. dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Chantons ensemble pour tout ce que tu es. Ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es.
que tu es. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour le salut. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce que tu nous as fait sur la croix. Alléluia. Samir makantura sika rehetra tompoko. Prenons place. Amin'izao fotoana izao isika dia alokana fotoana anaovana vavaka. Maintenant, nous allons allouer un temps précieux pour la prière. Amafisitsika amin'Andriamanitra ny kotrantsika fa isika dia anompan'Andriamanitra tamin'ny farany. Auprès de Dieu, nous allons maintenir, nous allons raffermir notre engagement de servir Dieu. Zao mantsy ny zava-misy amin'izao vaninandro farany iainantsika izao. Maintenant, tout ce qui nous entoure et le contexte aujourd'hui, Amin'ny andro farany dia lazain'ny Baiboly fa mihamagatsika ny fitiavan'ny olona an'Andriamanitra. en ces derniers temps, l'amour pour Dieu par rapport aux gens va diminuer. Tena mangatsika arabaky teny ny fanan'ny olona manompo an'Andriamanitra. Et l'esprit des gens pour louer Dieu va vraiment s'amoindrir et se tiédir. Ary raha ohatra ka tsy mangatsika dia matimaty. Et si ces gens n'ont plus cet esprit tiède, ils vont vraiment oublier Dieu et ils ne vont plus avoir cet esprit de force pour lui. Na ihany koa tena matory ara-panahy mihitsy izy. Ils vont même s'endormir spirituellement. Tsy mety anefa raha ohatra ka tahaka izany ny fiainantsika tonga eto. Et ce n'est pas une bonne chose pour nous si nous nous endormons spirituellement. Dia amin'ny andro farany ihany koa dia tsy sarobidy amin'ny olona intsony indraindray ny fanompoana an'Andriamanitra. Et dans les derniers temps également, ce ne sera plus une chose importante pour les hommes de venir servir Dieu. Zany hoe tsy mavesa-danja amin'ny intsony le izy. Ce n'est plus important pour eux de servir Dieu. Fa misy zavatra hafa ataony lehibe noho ny fanompoana an'Andriamanitra. Ils auront d'autres centres d'intérêt plus importants que servir Dieu. Tsy mety anefa izany fa raha misy tokony ataonao voalolarana eo amin'ny fiainanao dia ny fanompoana an'io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Et ce n'est pas bien, mais s'il y a une priorité que nous devrons prendre en compte, c'est servir l'Éternel Dieu. Satria raha ohatra ka manana izany teom-panahy rehetrarehetra tantaraiko izany isika dia tsy azo antoka hoe afaka hitsena Jesosy eny amin'ny raolanitra. Et je vous le dis encore, si nous sommes tièdes, si nous n'avons pas cette ardeur, nous ne pourrons jamais aller à la rencontre de Jésus. Ka rehefa tsy tafiditra any an-danitra ianao dia ho any amin'ny fahaverezana izany. Et si nous n'irons pas au ciel, c'est que nous irons à la perdition. Zay ny antony mahatonga amin'ny taonantsika rehetra hoe hivavakantsika amin'izao fotoana izao hanamafy kontrantsika amin'Andriamanitra. Et c'est pour ça que je vous invite, bien-aimés, maintenant à raffermir cet engagement envers Dieu. Enina dia ianareo manaraka izao fotoam-pivavahana izao anlinina azy dia tomina hivavaka hanamafy contrat amin'Andriamanitra. Et pour vous aussi, frères et sœurs qui nous suivez en ligne, nous vous invitons à prier dans cette communion pour raffermir votre engagement vers Dieu. Engany mba ho araka ilay faminaniana nentin'ny Isaia-paminany ny fiainantsika amin'izao vaninandro farany izao, izany hoe hitsanga antsika ampiseho ny mahafinaritra ny tany antsika, ampiseho ny mahafazavana antsika. Et nous espérons vraiment et nous vous exhortons à prendre en cœur cette prophétie qu'Ésaïe a dit: levez-vous, nous sommes le sel de la terre. Amen. 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 Dia ity ihany koa zavatra anankiray zava-misy ary marina amin'izao andro farany izao. Et voici aussi ce que nous voyons actuellement. Ity zava-misy tantarako ity dia asana devoly manana tanjona mba anakadranantsika mba tsy ho tonga ny an-danitra fa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ce que je vais vous raconter ici, c'est l'œuvre du diable qui veut nous retenir et nous empêcher d'avoir la vie éternelle. Zao ny teny nataon'i Jesosy hoe any am-parany any dia izy hitsangana ho mpaminany sandoka. Jésus a dit dans la parole: dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes parmi vous. Endrika marobe mihitsy
no isehoany mpaminany sandoka io eto ambony ty tany ity. Et ces faux prophètes actuellement ont diverses formes et diverses interventions. Amin'ny mampaminany sandoka azy dia maminany toa zavatra marina nefa tsy marina. En tant que faux prophètes, ils vont prophétiser des choses mais qui ne sont pas vraies du tout. Amin'ny mampaminany sandoka azy dia maminany zavatra toa ara-baiboly nefa tsy ara-baiboly. Ces faux prophètes vont nous annoncer des choses qui ressemblent à celles de la Bible, mais en réalité qui ne le sont pas. Amin'ny mampaminany sandoka azy dia mampianatra tenyandriamanitra toa araka voalaza sotra masina nefa tsy izay mihitsy le izy. Et ces faux prophètes vont même enseigner la Bible, mais ce n'est rien de la Bible qu'ils véhiculent en réalité. Araka teny natao Jesosy dia marobe mpaminany sandoka ka ilaza aminareo hoe izao no Kristy. Comme Jésus l'a dit, il y aura beaucoup de faux prophètes et qui diront « C'est moi le Messie, c'est moi le Christ ». Ary efa misy eto Madagasikara zany. Et nous le voyons vraiment à Madagascar maintenant. Teny mahavariana ny mahita olona manaiky hoe iny tokoa Jesosy. Et voici ce qui est incroyable, c'est que nous voyons vraiment nos voisins, nos frères, suivre ces gens-là qui disent que voilà, c'est lui Jésus. Ary raha ohatra ka tsy manana mafy tsara contrantsika amin'Andriamanitra isika dia possible anaiky hoe iny Jesosy dia anaraka azy ianao. Et si nous ne renouvelons pas notre engagement vers Dieu, il est vraiment possible que nous soyons attirés par ces faux prophètes et que nous croyons que c'est lui Jésus. Ao ihany koa no misoratena fa izy no le fanahy masina. Et nous voyons aussi des gens usurper le titre d'être le Saint-Esprit. Misy teny nataony Jesosy mantsy ao anaty baiboly ity milaza hoe andeha ozy izy dia rehefa mandeha dia aniraka mpananatra aty aminareo ny fanahy masina no nolazainy tamin'izany. Car Jésus nous a dit dans la Bible que je vais partir, mais je vais envoyer le Saint-Esprit vous enseigner sur terre. Ary misy milaza fa izy no lay mpananatra izay nirany Jesosy hoeto ambony ty tany ity. Il y a des gens aujourd'hui qui usurpent ce titre d'être l'enseignant, d'être l'esprit qui vient enseigner aujourd'hui. Mpaminany sandoka zany olo zany ry havana. Ce sont des faux prophètes. Faites Tena attention. mpaminany sandoka zany olo zany. Faites attention à ces faux prophètes. Ary rehefa tonga eto Madagasikara zany olo zany. Et nous le voyons maintenant à Madagascar. Ka eo indrindra no anetalako antsika hoe malora tena tsara ho an'Andriamanitra amafisy contrat mba tsy ho sanatria ka ianao ny babony zany. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à renforcer votre engagement vers Dieu. Faites un contrat avec Dieu pour ne pas être attiré par des faux prophètes. Tia antsika rehetra Andriamanitra. Dieu nous aime d'un grand amour. Tsy tia nisy ho very isika na dia anankiray azy. Il ne veut pas que l'un d'entre nous aille à la perdition. Ka tao ary iraisana hiaraka hivavaka hanamafy contrat-ntsika amin'Andriamanitra. Prions dans une communion fraternelle pour renforcer cet engagement vers Dieu. Ianareo izay manaraka zao fitaom-pivavahana zao an'liana ihany koa ampahiresina tena mivavaha tahaka anay ato amin'ity toerana ity. Et vous qui nous suivez en ligne également, je vous encourage à prier en toute communion avec nous pour cela. Apetrao eo fonao tananao dia andao hiaraka hivavaka isika ary tena vavaka manamafy hoe anao zahay Andriamanitra io. Pose ta main sur le cœur et prie. Indique à Dieu que tu appartiens à Dieu. Lazao amin'Andriamanitra fa tsy hiala mihitsy ianao. Indique à Dieu que tu ne le quitteras jamais. Araka ataony fanahy masina hoe ho aminao mba tokanao tsy voasarika any amin'ny faminaniana sandoka. Et demande au Saint-Esprit de te remplir parfaitement pour que tu ne sois pas attiré par ces faux prophètes. Samy vavaka fontsika rehetra tompoko. Prions. Mivavah ianao mba ho isan'ireo olona mafana fo amin'ny fitiavana. Mivavah ihany koa ianao mba tsy voafitika mpaminany sandoka mihitsy. Prie également pour que tu sois exempté de l'action de ces faux prophètes.
Mangina isika. Gardons le silence. Apetrao eo amin'ny fonao ihany tananao. Pose ta main sur ton cœur. Dia zao rahalahy izao hivavaka ho antsika rehetra mba tonga antsika voatahiry tena ho an'Andriamanitra marina tokoa. Prions, prions en communion. Père Céleste, nous te remercions encore pour ton amour incommensurable. Nous te remercions pour ton œuvre. Nous te remercions pour ta main qui agit puissamment sur nous. Aujourd'hui, Père éternel, nous réaffirmons notre engagement vers toi. Nous réaffirmons que nous brûlons de passion pour toi. Nous réaffirmons que tu es la priorité des priorités pour nous. Aujourd'hui, Père, nous te demandons que ce soit toi qui nous protèges. Protège-nous de ces faux prophètes. Protège-nous de ces paroles trompeuses. Protège-nous de ces circonstances qui peuvent nous amener à oublier que tu es un Dieu puissant. Protège-nous de tous ces divertissements. Protège-nous de toutes ces choses qui viennent nous perturber chaque jour. Mais nous sommes à toi. Nous sommes ton peuple. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tika mahafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Dia milony ny rosotsika amin'ny fandraisana fanasany tompo a dia mbola mafisiko aminareo ihany a mikasany amin'ny fisinam-paminany sandoka. Et avant de procéder à la table du Seigneur, je vous le dis encore, nous faisons très attention à ces faux prophètes. Zao ny teny nataon'i Jesosy mitandrema ianareo ny amin'ny mpaminany sandoka zay tonga eo aminareo. Voici ce que Jésus dit dans la Bible. Prenez garde à ces faux prophètes qui sont parmi vous maintenant. Raha tonga eo aminareo izy dia tonga miaraka amin'ny fitafinjanak'ondry. Ces faux prophètes viennent auprès de vous habillés sous forme d'agneau. Raha maolona ny olona dia toa amina zavatra marina sy tsara tena izy. Humainement, on peut considérer qu'ils viennent annoncer quelque chose de vrai. Kanefa ho Jesosy ambodia masika izy. Mais Jésus le dit, ce sont des loups qui sont dissimulés dans ces agneaux. Ny vo ho Jesosy no afantaranareo ny azo. C'est le fruit qu'on reconnaît l'arbre, dit Jésus. Ahoana afantarana fa ambodia iny na dia mitafy janak'ondry azy. Comment reconnaître que ce sont des loups déguisés en agneaux? Tsy ampozinao izy miaraka aminao eny. Tu n'imagines pas que quand il est avec toi, il peut aboyer. Ondry no ahitantsika azy dia gaganao fa maninona vovo. Il est revêtu comme un agneau, mais tu te rends compte pourquoi il aboie? Dia ohatr'izany mihitsy mpaminany sandoka. Il en est de même pour ces faux prophètes. Mampianatra ten'Andriamanitra tsara izy. Milaza zavatra marina toa marina izy. Ils nous enseignent la parole de Dieu, ils annoncent des vérités. Fa vetivety ao dia tena milaza zavatra tsy izy toy ny hoe zao no Kristy na hoe zao no ray fanahy avy amin'ny Jesosy ilay fanahy famarinana. Et tout à coup, ils viennent annoncer des choses qui ne sont pas la vérité du tout, telles c'est moi le Christ, c'est moi l'Esprit qui vient vous enseigner. Dia hoy aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra tatona amin'izay anao miorena tsara amin'ny Jesosy ato ianao. Et je vous l'annonce maintenant, tel que Jésus t'a sauvé, reste ici, sers le Seigneur. Na dia misy zavatra toa tsara ary mbadibadika any aza ilay mpanany amin'izany ianao vato ny ray aman-dreninao. Et même si tu trouves des choses très intéressantes à l'extérieur, reste ici. Ici, tu seras éduqué, tu seras conforté. Amendra fontsika rehetra ny Andriamanitra. Dieu va venir te réconforter et te pardonner par rapport à tout ça. Hitahira antsika rehetra hatratra farany ane izy. Tu resteras ici et Dieu viendra te bénir ici. Andondra isika amin'izao fotoana izao hitodika manokana ny amin'ny fandraisany fanasany tompo. Et nous allons maintenant approcher la table du Seigneur. Apetra amin'ny fonareo ny tanana. Pose ta main sur ton cœur Dia mbola encore. hivavaka ho antsika rehetra mba ho amin'ny famasinana ho amin'ny tempanatsara ny lelan'Andriamanitra eto anilako. Et nous allons prier par rapport à la table du Seigneur. Père, Père éternel, nous te remercions encore pour ce moment où nous allons partager en communion le pain et le vin. Nous te remercions parce que tes voix ne sont pas nos voix et par ton amour, tu as donné ton Fils unique pour le salut de l'humanité. Nous te remercions pour le corps de Jésus qui a été rompu et nous te remercions aussi pour le sang de Jésus, marque de la nouvelle alliance.
Père éternel, nous demandons à ce que ton peuple ici et ton peuple qui te suit en ligne soit affermi en toi, reste avec toi, soit encouragé à venir te servir et soit vraiment digne de prendre le pain et de prendre le sang, le vin qui sera partagé ici. Jésus, nous te remercions pour ton sacrifice ultime, toi l'agneau immolé. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sokafantsika baiboly ato amin'ny bokyny Matthieu toko fahenina amby roapolo. Nous allons suivre la parole dans Marc, Dia ny andimy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. chapitre 26. Nous commençons au verset 26 jusqu'à 27. 26 et 27. Jusqu'à 28. Safady. Matthieu 26, 26 au verset 28. Zao no voasoratra amin'io teny io. Voici ce qui est écrit. Nataon'Andriamanitra hiainantsika ny fandraisa fanasany tompo mba atokantsika raha ihinana mofo dia mihinana ny tenan Jesosy. Dieu a fait pour nous que durant cette sainte scène, lorsque nous prenons le pain, c'est le corps de Jésus. Ary nataon'Andriamanitra hiainantsika fandraisa fanasany tompo mba atokantsika Jesosy iray dia Corinthiens, chapitre 13, 23 chapitre 23, verset 23 jusqu'à verset 26. verset 23 jusqu'au verset 26. Ny voalaza indray a dia zao raha mihinana mofo isika ilay voalaza hoe tenan Jesosy dia nataontsika zany mba hatsiarovana an Jesosy. Ce que nous indique la Bible ici, c'est que c'est le corps de Jésus qui sera partagé. Dia tahaka zany akio raha misotra kapoaka tompo isika misotra ny divay dia misotra ny rano Jesosy sady natao hatsiaro an Jesosy. Il en est de même aussi lorsque nous prenons la coupe, le vin, c'est en souvenir du sang de Jésus qui est déversé. Acclamons le Seigneur. Raha mihinana mofo isika sy misotro kapoaky ny tompo dia tsy azo atao mihitsy ny mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika. Ce qui est écrit dans le verset 27, c'est lorsque nous prenons le pain et que nous prenons le vin, c'est que nous le prenons avec un esprit qui n'est pas disposé. Fa raha ohatra ka amin'ny fanahy tsy mendrika, zany hoe fanahy mbola malota, fanahy manao tsinotsina ny fahafatesany Jesosy tompony azy mihinana. Si notre esprit n'est pas disposé, c'est-à-dire si nous sommes encore dans le péché, si nous sommes encore dans les sacrifices de Jésus. Dia fahaza baiboly fa ena sy sofa miaona ces gens deviennent malades. Zany hoe ny fandraisana ny fanasany tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia mitondra aretina ho an'ny tenan'ilay olona. Ça veut dire que si notre esprit n'est pas disposé, prendre le pain et le vin va nous apporter des maladies. Ary ankoatran'izay dia mitondra fahafatesana mihitsy ny fihinanana sy ny fisotorana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny fanahy tsy mendrika. Avec cet esprit qui est disposé sur
misotro ny ranao. C'est pour ça que je vous exhorte, frères et sœurs, maintenant, si nous allons prendre la table du Seigneur, que nous demandons à Dieu, que nous demandons à Jésus, que nous allons vraiment prendre le corps et le sang de Jésus. Ary raha ty zany dia ahitsy io daholo zay tokony ahitsy rehetra eo amin'ny fiainanao ibebao raha ohatra ka nanota ianao. Et dans cette prière-là, nous vous demandons vraiment de demander pardon à Jésus, pardon à Dieu pour tous les péchés, pour toutes les choses qui sont contraires à sa volonté. Dia angatana zany reo namantsika mizara fandraisana androsety anoloana tsika rehetra kosa hiaraka hivavaka eo am-pitsanganana. Nous allons nous lever et nous allons chacun prier par rapport à tout cela. Samy mivavaka isika rehetra tompoko. Que chacun prie, que chacun ouvre la bouche pour prier. Ho anareo rehetra zay manaraka fotoam-pivavahana ny linona dia afaka mandray ny fanasan-tompo ihany koa ianareo. Frères et sœurs qui nous suivent en ligne, vous également, vous pouvez prendre la table du Seigneur maintenant. Afaka maka mofo anankiray apetraka ao amin'ny latabatra ao ianao na ianareo menakavy. Prenez du pain et mettez-le sur une table. Dia afaka maka vera ihany koa nareo asianareo divay dia apetrakareo amin'ny latabatra. Prenez également une coupe et versez-y du vin sur cette table. Dia oka hivavaka tahaka anay ihany koa ianareo zay any atokantrano any. Et vous aussi en ligne, priez en toute communion pour la Sainte Seine. Ataovy amin'ny fontsika rehetra ny vavaka iarahantsika manao amin'izao ora izao. Mettez votre main sur votre cœur et restez en communion durant cette prière. Miomana fa hihinana ny tenany tompanao ary isotro ny rany androany. Prépare-toi à prendre le corps du Seigneur et à prendre le sang du Seigneur maintenant. Ataovy izany ho fahatsiarovantsika ny Jesosy. Faites cela en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra isika rehetra tonga eto. Priez de tout votre cœur. Asandrato avy dia avy amin'ny fianao ao anatin'ny vavaka iarana manao. Prie de tout ton cœur. Exprime-toi. Parle fort. Parle au Seigneur.
Mbola irantsika manao le hira hoe maniry mafy ao. Nous allons suivre cette louange, Manir Mafiao. En mariage. Akapian'ny masonao anaty zany hira iaratsy manao zany. Ferme les yeux durant ce chant. Tazomina tananao zany ny mofo. Garde dans ta main le pain. Ho anareo zay manaraka zao fitopivavany zao alinina, tazomina tananao ihany koa ny mofo. Et pour vous également qui nous suivez en ligne, gardez dans votre main le pain. Iny mofo anatanantsika iny no tena Jesosy. Ce pain entre vos mains est le corps de Jésus. Dia hoy ny Baiboly hoe nandray ny mofo Jesosy Kristy dia sotra n'Andriamanitra izy ary tahorina zay no vakily ilay mofo ka dia natolony andreo mpianatra. Et la Bible dit que Jésus a pris le pain et a remercié le Père. Ensuite, il a rompu le pain et l'a distribué aux disciples. Dia zao nambaran'i Jesosy hoe any iny ty mofo ity fa ity ny tenako zao nataovy ho fahatsiarovana. Et Jésus dit, prenez, voici mon corps, faites ceci en souvenir de moi. Koa amin'ny anaran'i Jesosy ano mofo eny an-tananao zay tena Jesosy tokoa. Au nom de Jésus, prenez ce pain qui est le corps de Jésus. Samia mihinana ny mofo aritsika. Prenons le pain. Dia araka zany ihany koa nandray ny kapoaka misy ny divay Jesosy. Jésus prit également la coupe remplie de vin. Dia natao ny fisaorana an'Andriamanitra rainy. Il a remercié le Père. Dia nomeny andreo mpianatra zany dia nilaza izy hoe ity ny rako zao nataovy fahatsiarovana. Ensuite, il a partagé ce vin, cette coupe, aux disciples et a dit, prenez, voici mon sang, faites ceci en souvenir de moi. No zany raisona tananareo ny divay ny kopy misy ny divay. Prenez entre vos mains cette coupe remplie de vin. Rehefa vita ny vavaka nataon'i Jesosy dia sotroa zany fa ino no rano Jesosy. Après avoir prié, Jésus dit, prenez ce vin, prenez ce sang. Samy misotro ny rano tompo isika rehetra. Prenez la coupe.
Misotranao zahery Andriamanitra ray malalo. Nous te remercions, Père éternel, Fanotahinao zahay ka afaka nanalika ny latabatrao androany. parce que tu nous as bénis et tu nous as permis de venir à ta table aujourd'hui. Ninana ny mofo izahay izay tenanao tokoa. Nous avons pris le pain qui est le corps de Jésus. Nisotro ny divay izay izay ranao ihany koa. Nous avons pris le vin qui est ton sang aussi, Jésus. Isiako tsara ho fiainanay ny finananay ny mofo sy ny divay tamin'ity androandroany ity. Après avoir pris le pain et le vin, il y aura des conséquences heureuses pour nous cette semaine. Ho fahasoavana tokoa ilay fiainanay manomboka androany. Notre vie sera remplie de bénédictions. Misaotra ry Andriamanitra tsara indrindra. Nous te remercions, notre Père éternel, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Amen. Amen. Samiany makatorantsika isika. Dia mbola anao hira anankiray isika. Dia ilay hira mitondra ny lohateny hoe hatramin'ny farany no hoe tsika manamafy ny contrantsika amin'Andriamanitra. Nous allons prendre place maintenant et à travers ce chant de louange et d'adoration, nous allons encore affermir notre contrat, notre engagement envers Dieu. Dia mankataka andreto mpitarika reto zany anentana antsika ho amin'izany. Alana ni fuku, yana se sosyo.
Notre Père céleste, nous te prions aujourd'hui pour que cette Église puisse être fidèle jusqu'au bout. Et quels que soient les ennemis qui viendront attirer ce peuple, il n'y aura aucune puissance pour cela. Cette Église est vraiment très précieuse à tes yeux. Parce que tu l'as rachetée par le sang de Jésus. Père éternel, tu accompliras cette prière. Nous sommes à toi jusqu'au bout. Nous te remercions, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Maintenant, nous allons nous présenter au Seigneur avec nos offrandes. Nous allons apporter toute la dîme dans la maison du Seigneur et toutes les offrandes que nous avons préparées. Voici ce que je vous dis, et conformément à ce que je vous ai annoncé au Palais des Sports. La dîme que nous apportons et toutes les offrandes que nous apportons, ce n'est pas un poste budgétaire. Mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu et c'est un investissement sûr et réel. Et la Bible le dit vraiment que c'est un chemin, c'est une clé pour nous donner des bénédictions matérielles. Et dans cet esprit-là, nous allons apporter toute la dîme et toutes les offrandes. Et n'oublions pas d'apporter également l'offrande spéciale que nous faisons chaque mois. Usuellement, ça sera la première pour cette année. Nous allons commencer par apporter les dîmes dans les coffres usuels et ensuite nous aurons les offrandes sur place. Nous allons en communion faire ces louanges et ces adorations. Rehefa misaina fitiavan'i Jesosy.
amiko Deias mafiawe, Alleluia. Isona quasi ni fami jampu. rehefa misaina ny famindram-pony Jesosy Rehefa misaina ny famindram-pony Jesosy. Siza rehetra nataony tamiko Deias mafiawe, Alleluia. Isona quasi ni fami jampu. rehefa misaina ny Rehefa fahasoavan'i Jesosy misaina ny famonjeny Jesosy. Siza rehetra nataony tamiko Deias mafiawe, Alleluia. Isona quasi ny famonjeny. rehefa misaina ny famonjeny Jesosy Rehefa misaina ny famonjeny Jesosy. Siza rehetra nataony tamiko Deias mafiawe, Alleluia. Isona quasi ny famonjeny. rehefa misaina ny fitahiny Rehefa Jesosy misaina ny fitahiany Jesosy. Siza rehetra nataony tamiko Deias mafiawe, Alleluia. Isona quasi ny fitahiany. rehefa misaina ny fitahiny Rehefa misaina ny fitahiany Jesosy. Siza rehetra nataony tamiko Deias mafiawe, Alleluia. Isona quasi ny fitahiany. Acclamons le Seigneur. Très fort. Très fort, très fort, très fort. Alléluia. dia araky le fanambarako taminareo a dia amerina le valopo raky debe zay raky debe voalohany amin'ny ty taony ety isika. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons maintenant apporter l'offrande spéciale usuelle que nous faisons chaque mois. manampy be amin'ny falohany atsika ny asan'Andriamanitra ny raky debe ataontsika io. Cette offrande spéciale aide vraiment et concrètement dans l'œuvre de Dieu que nous faisons. ka dia sania manatanteraka zany avokoa sika rehetra tompoko. Et je vous invite et je vous encourage à le faire parce que c'est andao vraiment mbola utile. hiaraka rahira ihany tsika rehetra ao anatin'izany. Nous allons suivre cette louange et cette adoration durant cette offrande. Fahombiazako Jesosy dia avy aminahy. Ny fahombiazako sy amin'ny hery natanjako. Raha izaho irery no mandeha amin'ny heriko, fakiviana Jesosy dia avy aminahy. Ny fahombiazako tsy amin'ny heriko natanjako. Raha izaho irery no mandeha amin'ny heriko, fakiviana no mandreraka ny aiko. Tsy saraka aminao
tsikyolalaiko fa ianao no manam-pahefana efa resinao miaviko tsy saraka aminao ny mpamotsikyolalaiko ka tsy atahotra tsy ianao. Jesosy de avy aminao mifahombiazako sy amin'ny heliko natanjako raha izaho irery no mandeha amin'ny heliko fakiviana no materaka ny aiko tsy saraka aminao ny mpamotsikyolalaiko fa ianao no manam-pahefana efa resinao miadiko tsy saraka aminao ny mpamotsikyolalaiko ka tsy atahotra tsy ianao. Akaminao ny mpamotsikyolalaiko fa ianao no manam-pahefana efa resinao miadiko tsy saraka aminao ny mpamotsikyolalaiko ka tsy atahotra tsy ianao. Ka tsy atahotra ho tsy anahy. Ka tsy atahotra tsy Ka tsy atahotra ho tsy anahy. Tonga amin'ny fotoana zay tondrako tenin'Andriamanitra ny tenako androany. Nous arrivons maintenant au moment où je vais annoncer la parole de Dieu. Mino fa hiteny amintsika ny tompo amin'ity maraina ity. J'ai foi que Dieu va vraiment nous parler aujourd'hui. Ary amin'ny alalazany teny izany dia ho sitrana sy ho afaka avokoa ianareo rehetra. Et à travers la parole, vous allez être guéris et vous allez être délivrés. Satria amin'ny alalan'ny teny izay hotoriko sy ambarako dia isy herin'Andriamanitra hiasa tokoa. Car à travers la parole que je vais annoncer, il y aura la puissance de Dieu qui va agir. Zay nataon'Andriamanitra fahiny dia ataony amin'izao vaninandro misy antsika izao. Et ce que Dieu a fait avant, il pourra encore le faire aujourd'hui. Ka dia manentana antsika rehetra aho mba ho liana hiainy ny tenin'Andriamanitra ary indrindraindrindra mandray an'izany. Et je vous invite tous à vraiment être attentifs à la parole de Dieu et de vraiment recevoir la parole. Omentsika toerana reto mpitarika fiderany reto fa isika kosa amaky baiboly avetrany ao amin'ny boky Nomery toko fahatelo amby telopolo andimy fa dimapolo ka hatramin'ny andiny fa telo amby dimapolo. La louange peut prendre place et nous allons tout de suite lire la parole qui se trouve dans Nombre, chapitre 33, versets 50 à 53. Eno tsara ny voasoratra. Écoute ce qui est écrit. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy teo Arboly tamin'ny Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifiny Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka toka any amin'ny tany Kanana ianareo dia oroanareo eo alohanareo ny mponina rehetra amin'ny tany ary ho ravanareo ny vato soratany rehetra ary ho sombanareo ny sarin-javany anidina rehetra ary ho ravanareo ny fitoerany avony rehetra. L'Éternel dit à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho,
transmet ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez tous leurs idoles en pierre et en métal fondu, et vous éliminerez tous leurs hauts lieux. Et au verset 53, Dieu a dit, vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Zay avelanareo itoetra eo kandrafanareo eo amin'ny tany zay honenanareo izy. Et Dieu dit au verset 55, mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et des pointes dans vos côtes, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. On va ensuite lire Éphésiens chapitre 4 verset 27. La Bible dit, et ne laissez aucune place au diable. L'Église ne devrait pas donner la place au diable dans leur vie. Nous allons alors tirer des leçons grâce à ces versets qu'on a lus. Soyez tous attentifs. Le premier mois de l'année 2024 est passé. Et j'ai déjà aussi relâché la bénédiction durant ce mois de janvier. Pour cela alors, nous attendons que Dieu fasse des miracles dans notre vie cette année. On attend vraiment l'œuvre de Dieu avec foi. Il faut qu'on ait la foi. Car Dieu ne peut rien faire s'il ne trouve pas la foi en nous. Dieu ne montrera sa gloire que pour ceux qui ont la foi. Puisse le Saint-Esprit nous visiter et puisse-t-il nous donner la foi aujourd'hui. Il est vrai que Dieu va faire de grandes choses cette année. Et que Dieu va vraiment justifier la bénédiction que j'ai relâchée cette année. Je suis convaincu que Dieu va le faire. Parce que selon la Bible, Dieu ne ment jamais.
Je suis sûre que vous connaissez déjà par cœur la parole qui est écrite dans Ésaïe 44, 26. Ahoana hoy Andriamanitra ho toaviko ny teny izay ataon'ny mpanompony. Dieu a dit qu'il va confirmer la parole de son serviteur. Na inona teny nataon'ny mpanompoka dia zao Andriamanitra tsy toa no anamarina izany amin'ny fiainanareo. Donc, quelles que soient les paroles que mon serviteur va dire, c'est moi Dieu qui va le justifier dans votre vie. Manamafy an'izany akio teny natao Jesosy matitiko vavalamby folo dia vavalamby folo. Et dans Matthieu 18, 18, la parole confirme cela encore. Ho Jesosy hoe na inona fehezin'ny mpanompoka aty ambony tany dia ekena any an-danitra. La parole de Dieu dit que tout ce que le serviteur de Dieu va lier sur terre, moi Dieu, je veux le lier au ciel. Na inona vahany mpanompon'Andriamanitra aty ambony tany dia vahana any an-danitra ihany koa. Et tout ce que le serviteur de Dieu va délier sur terre, Dieu aussi va le délier au ciel. Tsy vadika amin'izany mihitsy aho hoy Andriamanitra. Je serai fidèle à ma parole, dit Dieu. Averiko indray hoy any Tompon'Andriamanitra hoe anao zavatra lehibe sy mahagaga aminareo aho amin'ity taona ity. Je vais le redire encore, Dieu a dit qu'il va accomplir de grandes choses cette année. Ny tsodrany lehibe izay nataon'ny mpanompoka eo dia ho amariniko aminareo hoy Andriamanitra. Et Dieu a dit qu'il va justifier la bénédiction que le serviteur de Dieu a relâchée. Fa izao no angatako aminareo fiangonana hoy ny Tompon'Andriamanitra. Mais Dieu dit qu'il demande une chose à l'Église. Esoriala aminareo avokoa nefa ny sakatsakana rehetra. Dieu dit, élimine tout ce qui est facteur de blocage sur vous. Tena esory mihitsy ilay sakatsakana. Élimine vraiment tous les blocages. Ohatra amin'izany ny fahotana sy ny fitondratena ratsy. Par exemple, le péché et l'esprit indigne sont des facteurs de blocage. Ambaran'Andriamanitra rehefa malala fa ny fahotana sy fitondratena ratsy dia mavita manakana an'Andriamanitra tsy hitondra zavatsoa eo amintsika ary mavita manakana an'Andriamanitra tsy hanamarina ny tsodrano izay efa nataonay ho anareo. Selon Dieu, le péché ou l'esprit indigne peut bloquer Dieu d'agir sur notre vie et peut aussi bloquer la bénédiction de s'accomplir sur nous. Ahoana hoy Andriamanitra amin'ny Esaïa 52:2. Qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 59 verset 2? Ny tanoko hoy Andriamanitra tsy fohy fa tena mahavonjy anareo. Dieu a dit que son bras n'est pas court, son bras peut vraiment nous sauver. Afa-ty ambony aho izy manatsotra ny tanako eo aminareo mba vonjena ianareo. Je tends ma main de là-haut pour vous sauver ici en bas. Fa raha sanaty kosa mbola misy ota eo aminareo na misy fitondratena ratsy ao fiainanareo dia misakanao tsy afaka natsotra ny tanako. Mais si jamais je trouve encore du péché en vous, ou si vous avez encore l'esprit indigne, je ne peux pas tendre ma main sur vous, dit Dieu. C'est ce que la parole dit dans Ésaïe chapitre 59 verset 2. Je vais lire verset 2. Ino tanako tsy fohy fa mahavonjy ary misotro tsy antarokona fa mareny fa mielokareo noefika mampisaraka anareo n'Andriamanitra ary mifahotanareo sy mampiavaka tanako aminareo satria amintsireo. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Raha vao misy fahotana zany eo fiainantsika dia ino no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. S'il y a encore le péché dans notre vie, c'est la cause de la séparation de votre vie avec Dieu. Raha fa misy eloka ihany koa dia iny no mahatonga an'Andriamanitra tsy mare ny vavaka ataontsika. Et s'il y a encore des fautes, c'est le mur qui ne permet pas à Dieu de nous entendre. Noho izany mila esorina amintsika amin'ny fahotana na ny fitondratena ratsy fa tena mpanao sakana ireo. Pour cela, il faut vraiment qu'on quitte la vie de péché et qu'on n'ait plus l'esprit indigne parce que ce sont des facteurs de blocage. Tantarako aminareo fa fantatry ny devoly tsara fa ny fahotana na ny fitondratena ratsy tena mavita manakana an'Andriamanitra tsy haneho zavatsoa amin'ny fiainantsika. Je vous raconte que
Le diable est vraiment en connaissance de cause que soit le péché, soit l'esprit indigne peut vraiment bloquer l'œuvre de Dieu dans notre vie. Fantatra devoly tsara fa ny fahotanana ny fitondratena ratsy no matoka ny tsodrano tsy afaka no tanteran'Andriamanitra eo amintsika olon'Andriamanitra. Le diable sait aussi pertinemment que le péché et l'esprit indigne peuvent être des blocages pour la bénédiction. Zany rehetra no aty matoka ny devoly miezaka mampanota olona, miezaka mitondra ny olon'Andriamanitra ho amin'ny fitondratena ratsy. Et c'est pourquoi le diable essaie toujours de faire des gens pour avoir des esprits indignes et de vivre dans le péché. Tena manana fomba matipaika mihitsy ny devoly hitondranantsika ho amin'ny fiainamanota sy hitondranantsika ho amin'ny fitondratena ratsy. Et le diable a vraiment un plan très élaboré pour nous conduire dans la vie de péché. Ary raha misy kristianina olon'Andriamanitra azo ny tanany amin'izany dia tena azo lazaina hoe lasa manana fiainamanota, lasa manana fiainana mitondra tena ratsy izy. Et si le diable peut avoir un chrétien, ce chrétien peut vraiment devenir un homme qui vit dans la vie de péché. Ka androany zany amin'ny androandroany ity mba ahafahan'Andriamanitra maneho zava-tsoa amin'ny fiainantsika, mba ahafahan'Andriamanitra manamarina tsodrano rehetra dia miala amin'ny fahotana, miala ihany koa fitondratena ratsy. Aujourd'hui alors, pour que Dieu puisse vraiment agir dans nos vies, pour que Dieu puisse justifier toutes les bénédictions, il faut qu'on quitte le vie de péché, il faut qu'on ait un esprit digne. Ohatra anankiray faharoa ihany koa dia ity. Un deuxième exemple de facteur de blocage, c'est ceci. Anisany manakana zava-tson'Andriamanitra tsy ho tanteraka amintsika na manakana ny fahatanteran-tsodrano dia ny fankalana sy ny fo maloto. Parmi les choses qui bloquent l'œuvre de Dieu dans notre vie ou qui bloquent l'accomplissement de la bénédiction, c'est la haine et le cœur impur. Noho zany manentana antsika rehetra hoe aza mitoetra ho mpakahala ianao ary aza vela aloto mihitsy ny fonao. Donc je vous incite, chère Église, ne gardez pas la haine dans votre cœur et ayez toujours le cœur pur. Matetika nefa raisin'ny fiangonana ho toy ny zavatra maivana zay fankalana sy ny fo maloto eo amin'izay. Mais souvent, les chrétiens, ils pensent que avoir le cœur impur ou haïr quelqu'un, c'est une chose normale ou légère. Hoy izy any eritreritiny hoe mba tsy rariny kosa le teny nataony tamiko iny. Peut-être qu'il se dit dans sa tête, mais c'était pas juste ce qu'il a fait. Normal raha mankahala azy eo. C'est alors normal que je puisse l'haïr. Tsy rariny kosa iny zavatra nataony tamiko iny. Ce qu'il a fait avec moi, ce n'est pas juste du tout. Normal raha maloto ny foko. Normal que j'ai le cœur impur. Kanefa ahoana Jesosy amintsika vahoakan'Andriamanitra? Mais qu'est-ce que Jésus a dit pour nous? Hoy Jesosy manao hoe raha mivavaka ianareo ka ianareo no matsiary fa misy olona nananareo alahelo any satria tafitohana ianareo tamin'ny teniny na tamin'ny zavatra nataony. Jésus a dit que si vous vous tenez debout pour prier, mais alors que vous avez été offensé par quelqu'un et vous l'haïssez, dia zao no teneko aminareo hoy Jesosy, avy aloha ny eloko zany olo zany mba tsy voasakana zava-tsoa no manin'Andriamanitra ray ho anareo ary mba tsy voasakana ny fahatanteran-tsodrano zay efa natao mpanompon'Andriamanitra taminareo. et Jésus a dit, pardonnez d'abord cette personne pour que toutes les bénédictions qui viennent d'en haut ne puissent pas être bloquées sur ta vie. Tsy maintsy manaitra fakalana mba tsy hoe ho aminao mihitsy ianao. Il faut alors enlever la haine dans notre cœur. Ahoana ihany koa Jesosy ao Matthieu 5:15. Qu'est-ce que Jésus aussi a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8? Sambatra ianareo zay madiopo fa dia ahitan'Andriamanitra tokoa ianareo. Heureux vous tous qui ont le cœur pur, car vous allez voir Dieu. Mifanohitra amin'izany dia zao hoe raha maloto zany fonao dia tsy ahitan'Andriamanitra maneho zava-tsoa ianao, tsy ahitan'Andriamanitra manamarina an'ilay tsodrano zay efa navototry ny mpalompon'Andriamanitra ianao.
Cette parole alors veut dire que si nous n'avons pas le cœur pur, nous ne pouvons pas voir Dieu agir, nous ne pouvons pas voir les bénédictions s'accomplir dans notre vie. Noho izany amin'ity androandroany ity tompoko esory ny fankalana ary diovy ny fonao rehetra. Aujourd'hui, alors, je vous incite vraiment, enlève de toi toutes les haines et purifie ton cœur. Tsy maintsy mirosa amin'izany ianao mba tsy voasakana ny zavatsoa, mba tsy voasakana ny fahateteranotsodrano nataonay mpanompon'Andriamanitra ho anareo. Il faut qu'on enlève la haine de notre cœur et qu'on purifie notre cœur pour voir la bénédiction s'accomplir et pour voir Dieu agir dans notre vie. Dia fierika ihany hoe ny fahotana sy ny fitondratena ratsy ary nanambarako farany teo ny fankalana sy ny fomaloto esory daholo zany rehetra izany. Donc, pour résumer, que ce soit le péché, que ce soit le comportement indigne, que ce soit la haine, que ce soit le cœur impur, ce sont tous des facteurs de blocage, donc il faut l'éliminer de notre vie. Refegoana manarika ty fotoam-pivavahana ity. Chère Église qui assistez à ce culte d'aujourd'hui, Ianareo izay manaraka zao fotoana mpivavahana zao en ligne. vous aussi qui suivez le culte en ligne, Tsy mino ve ianareo fa mahavita manao sakana an'Andriamanitra tsy asa eo amintsika ny fahotana sy fitondratena ratsy? vous ne croyez pas que le péché peut vraiment bloquer Dieu d'agir dans notre vie? Tsy mino ve ianareo fa mahavita manakana an'Andriamanitra tsy hanao fahasoavana, tsy hanao zavatsoa ny fankalana sy ny fo maloto? Est-ce que vous ne croyez pas que le cœur impur et la haine peuvent vraiment bloquer Dieu à montrer sa grâce sur notre vie? Tena mahavita manao sakana avokoa ireo zavatra nambarako ireo. Toutes ces choses dont j'ai dit peuvent vraiment être facteurs de blocage. Noho izany mila manana fara-pakevitra avokoa isika fiangonana rehetra hoe andao esorona amintsika ny fahotana aza manao itentsony, andao esorontsika eo amintsika fitondratena ratsy, andao andeha araka ny sirimpon'Andriamanitra isika. Je vous invite alors, Église, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut que nous ayons un comportement digne de Dieu, que nous quittions la vie de péché et que nous ayons un cœur pur. Aza manamartena mihitsy isika tonga eto. Si vous êtes venus ici aujourd'hui, ne vous justifiez pas. Mialamy ratsy rehetra ianao, Quitte la vie de péché eto anatr'Andriamanitra fiainanao mba ho akasitrahany et mets ta vie devant Dieu pour que tu trouves grâce devant lui. amin'ny anaran'i Jesosy ahitan'Andriamanitra miasa ny antsika rehetra. Au nom de Jésus, nous allons tous voir Dieu agir dans notre vie. Manarak'izany esory ihany koa ity sakana faharoa ity. En plus de cela, il faut que nous éliminions dans notre vie ce deuxième blocage. Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy mpitarika ny zanak'Israely. Dieu a dit à Moïse, le leader des Israéliens, Hiditra ao amin'ilay tany Kanana tsy ho ela ianareo hoy Andriamanitra. bientôt vous allez entrer dans le pays de Canaan. Noho izany mba hatonga anareo tsy hanana olana rehefa tonga ao amin'ny tany Kanana io dia zao no ho ataonareo rehetra. Et pour que vous n'ayez pas de problème quand vous arriverez à Canaan, vous allez faire ceci. Rehefa tonga ao amin'ny tany Kanana io nareo dia roay hiala ao amin'ny tanàna io ny mponina rehetra zay fatao taloha. Quand vous allez arriver à Canaan, chassez tous les habitants de ce pays qui s'y trouvaient déjà avant. Tandremo, aza manaiky ho alay mpanahy hiavana amin'ireo mihitsy ianareo. Attention, il ne faut pas que vous faisiez la paix avec ces gens-là. Esoreo an-tsainareo zanak'Israely nieritreritra hoe ny vehivavy ho tazominay ataonay patsaka rano. Enlève de vos pensées le fait de penser que on va garder les femmes pour aller puiser de l'eau. Esoreo an-tsainareo ihany koa ny hoe ny lehilahy ho tazominay ataonay paka kitay. Et n'y songe même pas de penser qu'on va garder les hommes pour qu'ils puissent chercher du bois. Fa tsy maintsy ataonareo rehefa tonga amin'ny tany Kanana ianareo roay ny mponina rehetra zay efa tonga tao talohanareo. Mais quand vous allez arriver à Canaan, il faut que vous chassez tous les habitants du pays. Andao nge veritsika vakina le afatra lehibe nampitoren'Andriamanitra ny Mosesy ao amin'ny Nomeri 3:30 manomboka amin'ny 5:10.
On va relire ce qui est écrit dans Nombre chapitre 33, verset 50. zao ny voasoratra ary Jehovah teny tamin'ny Sesy teo Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifiny Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely aloha le teny gasy any mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka toka any amin'ny tany Kanana ianareo dia horoanareo eo alohanareo ny mponina rehetra amin'ny tany ary horavanareo ny vato soratany rehetra ary hosomanareo ny sarin-javany anidina rehetra ary horavanareo ny fitoerany avony rehetra dia alainareo ny tany ka dia hitoetra eo ianareo fa ianareo aloha no meko ny tany ho zara-taninareo hatreo aloha. Verset 50. L'Éternel dit à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez tous leurs idoles en pierre et en métal fondu et vous éliminerez tous leurs hauts lieux. Jusque-là. Verset 53. Verset 53. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Ho fanamafisin'Andriamanitra zay teny zay dia mbola niteny izy eo amin'ny 5:50. Pour confirmer cette parole, Dieu dit encore dans le verset 55. Samy miantsara ianareo zanak'Israely ho Andriamanitra. Sinareo sy ho tsilo amin'ny tezanareo zay velanareo hitoetra eo ka andrafy anareo eo amin'ny tany zay honenanareo izy. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays, ils deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes, et ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Amafisina amintsika rehetra zany riavana malala fa tsy maintsy sorona sy roana hialo amin'ilay tany ho fatan'ny zanak'Israely ny mponina zay efa tonga atao taloha. Je reconfirme alors que Dieu veut que les Israélites chassent tous les habitants du pays du Canaan. Tsy maintsy akatoavinareo zay teniko zay ho Andriamanitra. Dieu a dit aux Israélites que vous deviez faire selon ce que je vous ai dit. Fa raha tsy akatoavinareo ny teniko dia ho lay amin'ny masonareo reo mponinareo ary ho tsilo amin'ny tezanareo ary fanampizany andrafy anareo ry zareo. Car si vous n'allez pas obéir ce que je vous ai dit, ce sera des épines sur vos yeux et des pointes dans votre côte, et en plus encore, ce sera bientôt vos ennemis. Tsy hafa ry fiangonana tonga eto sy anareo manaraka zao fitaom-pivavahana zao en ligne. Donc, chère Église qui êtes présents ici, et vous aussi qui assistez en ligne, Rehefa tonga ho amin'ny Jesosy isika na ihany koa hoe rehefa nahazo an'ilay tsodrany lehibe nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra ianareo. si on est devenu en Christ ou si on a reçu la bénédiction, Rehefa tonga ho amin'ny Jesosy isika rehefa nahazo an'ilay tsodrany lehibe ianareo dia tsy maintsy esorina tsy maintsy roantsika tsy hoe ho amintsika intsony ny ozina sy ny fanaratsy rehetra na inona karazana. pareillement, si nous sommes devenus enfants de Dieu et si nous avons reçu la bénédiction, il faut que nous chassions et éliminons aussi les malédictions et les mauvais esprits. Folombola lavitra n'Andriamanitra mantra isika dia ny ozana sy fanaratsy no nahazo toerana voalohany tao anatsika sy teo amin'ny fiainantsika. Alors qu'on était encore loin de Dieu, c'était les malédictions et les mauvais esprits qui ont eu place dans notre vie. No zany tsy maintsy esorintsika ry zareo reo rehefa tonga amin'ny Jesosy isika. De ce fait, si nous avons reçu Christ, il faudrait que nous chassions ces malédictions et ces mauvais esprits. Raha tsy tapahantsika ny oziny, raha tsy roantsika fanaratsy dia hitondra problema ho antsika ireo. Si nous ne prisons pas les malédictions et si nous ne chassons pas les démons, ils vont emmener des problèmes dans notre vie. Ohatra, ihinana tantely ianao fa saingy tantely misy vitsika na tantely misy fasika. Par exemple, on aurait beau manger du miel, mais en fait, avec le miel, il y aura des fourmis ou il y aura du sable. Tsy mahafinaritra ny fiainana tahaka izany e. C'est pas vraiment agréable. Ohatra ihany koa
misotro ronono ihany ianao zay voalaza hoe tamin'izay mbola nianatra tany amin'ny klasy CE1 na CE2 izay a dia hoe aliment complet ny ronono kanefa tony misotro ronono tapoka rano ihany ianao. Et par exemple aussi, si nous allons boire du lait, parce que quand on était encore à l'école, en CE1 ou CE2, on dit que le lait c'est un aliment complet. Mais en fait, on boit du lait avec de l'eau. Tsy mahafinaritra ke zany hoe misotro ronono vianao dia ronono tapoka sotronao. Et cela aussi n'est pas agréable que tu vas boire du lait, mais en fait c'est du lait avec de l'eau. Tahaka izany mihitsy ny fiainana fiangonana kristianina raha ohatra ka mbola mitoetra ao anatiny ny osina sy ny fanaratsy. Et la vie des chrétiens avec les malédictions et les démons qui sont en eux sont semblables à cela. Noho izany hoy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe tsy maintsy roanareo ny mponina rehetra amin'ny tany rehefa tonga ao amin'ny tany Kanana ianareo. Et c'est pourquoi Dieu a impérativement dit aux Israélites de chasser tous les habitants qui vivaient encore dans le pays de Canaan. Dia takizany ihany koa nareo fiangonana kristianina tsy maintsy tapahinareo ny osina ary esorinareo ny fanaratsy rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianareo. Et pareil, nous tous qui sommes chrétiens, quand nous avons reçu Christ, il faut que nous éliminons les malédictions et que nous chassons tous les démons. Tsy maintsy miroso amin'izany ianareo zanak'Israely sy ianareo fiangonana kristianina mba tonga anareo tsy hanana olana. Il faudrait qu'on fasse cette étape pour éviter les ennuis. Sitrapon'Andriamanitra nitondra zanak'Israely ao amin'ny tany Kanana mba hiadanany. C'est la volonté de Dieu d'emmener les Israélites dans le pays de Canaan pour qu'ils aient une vie de paix. Sitrapon'Andriamanitra nitondra zanak'Israely ao amin'ny tany Kanana mba hihinana sakafo amin'ny fanaranam-po. C'est la volonté de Dieu d'emmener les Israélites dans le pays de Canaan pour qu'ils puissent bien manger. Dia sitrapon'Andriamanitra ihany koa nitondra antsika fiangonana na ianareo tonga eto na ianareo izay manaraka fitoam-pivavahana alilina mba ho amin'ny fiainana voata. Et c'est aussi la volonté de Dieu de nous amener, nous tous qui assistons à ce culte ici, ou vous qui suivez en ligne, d'amener notre vie dans une vie de bénédiction. Tiako tanteraka aminareo fiangonana kristianina ny teny fikasako rehetra voasoratra anaty Baiboly hoy ny Tompandriamanitra. Dieu a dit que j'aimerais que toutes les promesses que j'ai fait dans la Bible puissent s'accomplir dans votre vie. Ary rehefa nanendreo mpanompoka aho mba hitsodrano anareo ka tiako ho hamarinina reny tsodrano reny hoy ny Tompandriamanitra. Et j'ai déjà envoyé mon serviteur pour vous relâcher les bénédictions parce que je voudrais vous bénir, dit Dieu. Noho izany esory ny osina sy fanaratsy izay tonga voalohany tao aminareo fony anareo mbola lavitra an'Andriamanitra. Mais pour cela, il faudrait que vous éliminiez toutes les malédictions et les mauvais esprits qui sont déjà venus avant. Ary amin'ny androandroany ity dia zao no fanetanana anetanako anareo. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à quelque chose. Asa manamarteny anareo ary za mieritreritra hoe rehefa tonga ao amin'ny Jesosy dia miala ho azy ny osina sy ny fanaratsy. Je vous invite à ne pas se justifier et de dire que une fois qu'on est en Christ, les malédictions et les mauvais esprits, ils disparaîtront automatiquement. Na dia efa tonga ao amin'ny Jesosy ary isika dia tsy miala fotsiny amin'izao ny osina sy ny fanaratsy fa mila tapahana ary mila ahilika tanteraka. Car même si nous sommes en Christ, les malédictions et les mauvais esprits, ils ne vont pas partir automatiquement, mais il faudrait les chasser et les éliminer. Tsy hoe rehefa tonga amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely miaraka amin'ilay Andriamanitra tsy toa dia hoe hiala ho azy fotsiny amin'izao ny mponina efa tao taloha. Ce n'est pas qu'une fois arrivés au pays de Canaan, les habitants de la ville de Canaan vont partir en voyant les Israélites. Zany no antony natonga n'Andriamanitra ny teny hoe tsy maintsy roanareo ny mponina rehetra ao amin'ny tanàna io. Ils ne vont pas partir automatiquement et c'est pour cela que Dieu a dit qu'il faudrait que vous les chassiez. Dia takizany ihany koa isika tsy maintsy tapahantsika ny osina ary tsy maintsy roantsika fanaratsy mba hatonga antsika hanana fiainana mamy miaraka amin'ny Jesosy. Et pareillement, on devrait alors chasser et éliminer les malédictions et les mauvais esprits pour qu'on puisse avoir une bonne vie. Eno tsara ke ty fanazavana manaraka ataoko ity e.
Soyez bien attentifs parce que je vais vous dire notre exemple. raha ohatra ka mbola velanao hitoetra aminao ihany ny osa sy fanaratsy dia hitondra olana ho anao foana izy zay le voasoratra hoe andrafy anareo izy. Si vous laissez les malédictions et les mauvais esprits être en vous, il vous apportera des ennuis. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, ils seront vos ennemis. Ny endrika fandrafiana dia hoe mihina tantely tokoa ianareo fa tantely misy vitsika na tantely misy fasika. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que, par exemple, si vous mangez du miel, il y aura des fourmis avec ou du sable avec. Na hoe misotro ronono ihany ianareo fa ronono tapaka rano. Ou si, par exemple, vous boirez du lait, mais en fait, le lait, c'est rempli d'eau. Tsy nanomana antsika ho amin'izany ny tompandriamanitra. Dieu ne veut pas que nous ayons cette vie. Ino tsara ke ty fijorony vavolombelona entiko aminareo ity e. Je vais vous raconter un témoignage. Tantarana pino ato amintsika fa saky any amin'ny sampana. C'est une histoire d'un chrétien qui prie avec nous. Ndray andro niantso ahy ity ramatoa anankiray ity. Un jour, il y avait une femme qui m'a appelé. Hoy izy, pastera, mivavao aho eto ambavaka zanako zay zazavavy eny ambin'ny folo taona fa niala maraina tato an-trano ary tsy miverina mandriky tiany androany 3 andro zay. Elle a dit, Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que ce matin, ma fille de 16 ans, elle est partie de la maison et ça fait maintenant 3 jours qu'elle n'est pas revenue. Dia hoy aho hoe fa ka nisy problème tao tokantranonareo dia hoy izy hoe tsisy problème fa niala maraina fotsiny izy dia lasa ary tsy miverina intsony. Et j'ai demandé à la dame, mais est-ce que vous avez un problème dans la famille? Et la dame, elle a répondu, non, on n'a pas de problème, mais elle est juste partie un matin et elle n'est plus revenue. Marina fa na le ramatoa reny na le zazavavy eny ambin'ny folo taona dia tena mpino kristianina tokoa. Il est à noter que la mère et la fille, ce sont tous des chrétiens bien affermis. Dia nataoko aza nivavaka tamin'ny alalan'ny téléphone. Et donc, j'ai prié à travers le téléphone. Nandrasana tamin'ny andro iny, nandrasana ny apitso, nandrasana ny afaka pitso fa tsy mbola hita ihany le zazavavy eny ambin'ny folo taona. On a attendu le jour où on s'est appelé, on a attendu le lendemain, on a attendu le jour d'après, mais la fille n'est toujours pas revenue. Dia niverina niantso amin'ny téléphone indray a le ramatoa dia zao ny teniny. Et la dame, elle m'a rappelé et elle a dit, Pastera, rehefa nodiniko dia ozona no matoka zanako vavy tsy hita. Pasteur, je pense que le fait que ma fille ait disparu, c'était parce que c'est à cause d'une malédiction. Dia hoy aho hoe azafady ranabavy ahoana ny lazanao fa ozona no matoka zanakao tsy hita. Et je lui ai demandé, pourquoi tu dis que le fait que ta fille soit disparue, c'est une malédiction? Tena ozona mihitsy pastera, tena ozona mihitsy no fototra zao problème izao. Et la dame a affirmé que c'est vraiment une malédiction ce qui nous arrive. Dia hoy aho hoe toka afaty amin'ny braoko mihitsy anao aleo resaka isika ahafantarako amin'ny marina. Et je l'ai alors invité à venir dans mon bureau pour qu'on puisse bien parler et pour qu'on puisse savoir la vérité. Dia rehefa niony izay mianadahy dia tantara ty renim-pianakaviana ity fa tena ozona tokoa no natoka ny zanavavy eny ambin'ny folo taona nandositra. Et elle est venue au bureau alors et on a parlé et elle a raconté sa vie et on est vraiment persuadé que c'était vraiment une malédiction ce qui leur arrivait. Efa tena pino izy mianaka, efa tena olon'Andriamanitra. Les deux femmes en fait étaient des chrétiens, ils sont déjà des hommes de Dieu, des femmes Kanefa de dia Dieu. mbola tao amin'ny ihany ny ozona. Mais ils ont encore eu la malédiction. Zao ny zavatra notantarany tamiko. Elle m'a raconté ceci. Zaho reny no zizy tamin'ny fahina ambin'ny folo taonako dia nandositra tahaka azy io. Moi, sa mère, quand j'avais aussi 16 ans, j'ai fouillé de la maison comme elle. Ny reniko ihany ko olona madama tamin'ny fahina ambin'ny folo taonany dia nandositra tahaka azy io. Et ma mère aussi, quand elle avait 16 ans, elle fouillait de la maison comme elle. Ny rahavaviny reniko rehetra ihany ko dia amin'ny fahina ambin'ny folo taonany dia nandositra tahaka n'io zanako vavy io.
Et pareil, les sœurs de ma mère, quand elles avaient aussi 16 ans, elles ont fui comme cette fille, comme Ny ma fille. bebena ihany koa tamin'ny faina ambin'ny folo taonany dia nandositra tahaka ny zanako vavy io. Et pareil, ma grand-mère aussi, quand elle avait encore 16 ans, elle a fui de la maison comme ma fille. Ary araka ny tantara ihany koa dia ny bebenahy tamin'ny faina ambin'ny folo taona dia nandositra tahaka ny zanako vavy io. Et selon l'histoire que j'ai entendue, mon arrière-grand-mère aussi, elle a fui de la maison comme ma fille à 16 ans. Dia tonga dia nazava be tamiko hoe tena osina tokoa no fotrana tonga ilay zazavavy eny ambin'ny folo taona nandositra. Il était donc clair que c'est la malédiction qui arrive à la famille. Dia izao ny zava-misy ary nampatahotra be an'ity ramatoa ity. Et ce qui faisait vraiment peur à la dame, c'est ceci. Rehefa mandositra tahaka an'io ny vehivavy ato amin'ilay taranaka misy anay. Quand les filles de la famille s'enfuyèrent, Dia zay tapa-kevitra ny ody an-trano dia bevoka daholo. celles qui décident de revenir à la maison, elles reviennent enceintes. Zany hoe rehefa bevoka avana izy vao malala mody. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas de la maison si elles ne sont pas enceintes. Za zao a tamin'izaho nandositra dia rehefa bevoka aho dia bevoka ty zanako io dia nody aho izy izy. Par exemple, pour mon cas, je n'étais rentrée que si j'étais enceinte de ma fille. Dia ny mamaky ihany koa tahaka izany rehefa nandositra izy tafeny ambin'ny folo taonany dia bevoka ahony izy dia zay vao niverina nody. Et pareil aussi pour ma mère, quand elle s'est enfouie à 16 ans, elle n'est revenue que si elle était enceinte de moi. Fa reo zay tsy bevoka dia ny faty izy sisa no hita. Mais celles qui ne reviennent pas enceintes, on retrouve leur cadavre. Dia natahotra be mihitsy ty ramatoa ty hoe inona nanjo zanako any ody bevoka ve sa ny fatiny no eloko hoe ariananina na eriananina. Donc la dame, elle avait vraiment peur. Qu'est-ce qui va arriver à ma fille? Est-ce qu'elle va revenir enceinte ou est-ce qu'on va le trouver mort quelque part, morte? Dia rehefa fantatry fa misy ozina ty madama ity arosina ny fotrany zanavavy nandositra dia nataoko ny vavaka nitapahako ny ozina roako ny démonie. Et dès le moment où j'ai su que c'est la malédiction qui a atteint la famille, j'ai prié pour briser la malédiction sur le coup et j'ai chassé tous les mauvais esprits. Dia tahorina ny fanapahako ny ozina dia tsofoko rano izy fa tapaka ny ozina ody ny zanakao a. Et après cette prière de brisement de malédiction, j'ai proclamé la bénédiction sur la famille et j'ai dit que ta fille va revenir. Isaorany Andriamanitra fanerivany iny nody ilay zanavavy any ambin'ny folo taona. Et Dieu soit remercié, que Dieu soit remercié, parce que le soir même, après la prière, la fille, elle est rentrée à la maison. Nody tsy bevoka. Elle est rentrée, elle n'était pas enceinte. Ary amin'izao tsika miteny zao pino izy mianaka ary zazavavy endry ilay tovavy. Et en ce moment, au moment où l'on parle, elles sont à l'église et c'est une fille bien sage. Riavana malalo. Zany hoe raha ohatra ka tsy tapaka ny ozina tsy voaroka ny devoly dia tsy maintsy hanao mission eo amin'ny fiainanao foana izy. Bien-aimés, si la malédiction n'a pas été brisée ou que si les démons n'ont pas été chassés, ils vont toujours accomplir leur mission sur votre vie. Ka dia mafisiko aminareo mba ahafahan'Andriamanitra maneho zava-tsy ho fiainantsika amin'ity taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity dia andao ho tapana ny ozina zay mbola misy eo fiainanao, andao ho roana ny fanaratsy zay mbola tavela eo aminao. Je vous dis alors aujourd'hui, pour que Dieu puisse agir dans notre vie cette année, pour que Dieu puisse bénir notre vie cette année, il faudrait que nous brisions les malédictions et que nous chassions tous les mauvais esprits qui sont encore dans nos vies. Tovy amin'izany ihany koa mahatonga ilay tsodrano lehibe nataoko anareo tamin'iny volana janoary iny dia izao tapoha ny ozina roa devoly mba tsy hanakana an'izany tsy ho tanteraka eo aminareo. Également, il faudrait que nous brisions les malédictions et que nous chassons les mauvais esprits pour permettre l'accomplissement de la bénédiction prononcée en janvier. Ataoko fa mazava aminao ilay fidorana vavolombelona nataoko teo. J'espère que le témoignage dont je vous ai dit tout à l'heure ont été clairs. Manamafy an'izany
ny teny natao Paul apôstôly Efesana toko fafito amby roapolo. La parole de Paul qui est écrite dans Éphésiens 27, 4:27. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Voalaza hoe aza omiana toerana mihitsy ny devoly amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. La parole confirme qu'il ne faudrait pas laisser aucune place au diable. Engane ka zay rehetra analany sakana eo aminy dia ahita voninahitr'Andriamanitra izy amin'ity taona ity. Puisse tout le monde qui vont enlever les blocages de leur vie, voir Dieu agir dans leur vie. Ho tanteraka aminareo izay mino anay izany tompoko. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui croient. Andao militeka mafy dia mafy isika. Acclamons le Seigneur très fort. Ampiatrao eo amin'ny fonao aza amin'ny tananao dia andao hiaraka hivavaka tsika rehetra, hivavaka tena anao fifonana sy fibebana ny amin'ny fahotana sy ny fitondratena ratsy ny ainatsika. En ce moment, je vous invite à mettre vos mains sur vos cœurs et nous allons prier pour vraiment demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Hoe sorontsika hiala ao anatsika ny fahakalana sy ny fo maloto. Nous allons éliminer la haine de notre cœur et nous allons purifier notre cœur. Tsy maintsy sorontsika ny sakana androany. Il faut qu'on enlève les blocages aujourd'hui. Ary fanampy izay ho tapatsika ny osina amin'ny anaran'i Jesosy, roatsika ny devoly hiala amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Et après, nous allons éliminer les malédictions et nous allons chasser les démons au nom de Jésus. Raha ataonao amin'ny fona rehetra izany vavaka izany dia mino aho fa dia anao zavatra lehibe sy mahagaga amintsika Andriamanitra. Si vous allez prier de tout votre cœur, j'ai foi que Dieu va accomplir des choses miraculeuses dans votre Andao vie. tonga dia hivavaka daholo sika rehetra tompoko. Prions. Samy mivavaka isika. Samy mivavaka isika. Asandrato avy dia voafianao. Mihina fa nazava taminao le teny nambarako teo. Priez de tout ton cœur. Si tu peux prier à haute voix, prie à haute voix. Parce que je suis sûre que tout ce qui a été dit aujourd'hui est bien clair. Efa tena maika Andriamanitra ny aneo zavatsoa amintsika amin'ny taona ity. Dieu veut vraiment faire quelque chose de bien dans notre vie cette année. Efa maika toy izany izy ny anamarina tsodrany tompoko. Dieu veut aussi justifier les bénédictions relâchées. Ataovy ary mivavaka, samy mivavaka amin'ny feo avo dia avo. Je vous invite à prier à haute voix. Angatantsika rehetra mba angina daholo dia apetrao eo amin'ny fonao ihany ny tanana. Je vous prie de garder la silence, mais garde ta main sur ton cœur. Ry Andriamanitra ray ny malala izay ihany an-danitra ao, Notre Père céleste qui es aux cieux, mino izay fa mihaino ny vavaka ataonay ianao nous avons foi que tu écoutes nos prières. ka dia mangataka aminao aho avy elaoeloka so fiangonan'izao. Je te demande alors aujourd'hui de pardonner cette Église. Hiasa amin'ny olona rehetra ny fanenao masina ka hiala amin'ny fahotana sy fitondratena ratsy izy. Puisse le Saint-Esprit agir sur chacun de nous et qu'il nous convainc de nos péchés pour que nous quittions notre vie de péché. Anapa-kevitra ihany koa ny rehetra fanaisitra ny fahakalana ao anatiny sy anadio ny fonony ray manontolo. Et puisse tout le monde qui sont ici aujourd'hui décider d'enlever la haine de leur cœur et d'avoir toujours le cœur pur. Raha avy amin'ny anaran'i Jesosy zay sakana voalohany izay androany. Que ce premier blocage soit détruit au nom de Jésus. Misaotra anao ihany koa Andriamanitra Nous te remercions aussi, Père, fa tamin'ny alalan'ny vavaka nataon'ireo fiangonan'ireo car grâce à la prière que l'Église a faite ary amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko izao dia izao et grâce aussi à cette prière que je fais maintenant, dia ho tapaka ny ozina rehetra. que
toutes les malédictions soient brisées ho voaroaka ihany koa ny fanaratsy et que tous les démons soient chassés. amin'ny anarany Jesosy tapahako ny osina Au nom de Jésus, je brise les malédictions. amin'ny anarany Jesosy miala ny fanaratsy rehetra Au nom de Jésus, que les démons sortent, resa amin'ny anarany Jesosy ny osina sy ny fanaratsy que les malédictions et que les démons soient vaincus au nom de Jésus. amin'ny anarany Jesosy ho fiainana vaovao ane fiainana ty fiangonana ity Au nom de Jésus, que cette église ait une vie nouvelle. tsy manankeranao mission eo amin'ny intsony zay sakana faharoa zay Que ce deuxième blocage ne puisse plus faire leur mission sur notre vie. misaotra Andriamanitra ny fitiavana lehibe zay efa nomenao anay Nous te remercions, Dieu, pour ton amour inconditionnel. indro ankehitriny manomboka amin'ity androandroany ity dia aneo zava-tsoa lehibe eo aminay ianao Andriamanitra ô À partir d'aujourd'hui, nous avons foi que tu vas déverser toutes les bénédictions qui viennent du ciel dans notre vie. reo tsodrano zay tsy mbola tanteraka tamin'ny volanam-boana iny ho tanteraka amin'izao manaraka izao Et que toutes les bénédictions qui n'ont pas été accomplies le mois de janvier vont s'accomplir ce mois au nom de Jésus. tena fandresenao anay ty taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity Puis cette année 2024 soit une année de victoire pour nous. misaotra ry Andriamanitra eo Nous te remercions, notre Dieu. misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Nous te remercions au nom de Jésus. misaotra tompo Merci Seigneur. amen Amen. andao hiteka mafy antompo isika Acclamons le Seigneur très fort. raha mbola misy mafy atao viany teka Si vous pouvez encore acclamer plus fort, Alléluia! acclamez. Alléluia. ko amin'ny anaran'i Jesosy mbola mafisiko ohatrandratrany fandriamanitra anavaka atsika amin'ity taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity Au nom de Jésus, je vous le redis encore et encore, Dieu va nous distinguer cette année 2024. zay rehetra mety agatahako hiteka mirefitrefitra izy Si vous avez la foi, je vous prie d'acclamer le Seigneur très fort. atao mafy be miteka Acclamez encore plus fort. halleluia Alléluia. hivavaka resika rehetra amarana an'izao fotoam-pivavana izao Nous allons alors prier pour clôturer ce culte d'aujourd'hui. dia angatantsika ny mpanompovavin'Andriamanitra ato hivavaka amin'ny te frantsay avy hatrany Inclinons nos têtes et nous allons prier de tout notre cœur. Père éternel, nous sommes toujours reconnaissants envers toi parce qu'une fois encore de plus, tu nous as permis d'être dans ta présence. Tu nous as relâché des paroles. Tu as parlé à travers ton serviteur. Et on a foi, Seigneur, que ce jour ne va pas juste en vain, mais que nous allons recevoir notre part si on va sortir de cette église. Et merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, peu importe les blocages que le Satan a fait dans notre vie, ils ne sont plus là aujourd'hui et que les bénédictions vont s'accomplir à 100% dans notre vie. Et qu'il n'y ait pas une seule personne qui ne va pas voir tes miracles, qui ne vont pas voir ta main agir, ta main puissante. Et aussi, Seigneur, on a foi qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons vivre vie selon ta volonté. Nous allons vivre une vie qui te plaît, une vie qui te soit agréable, parce que nous n'allons plus vivre dans le péché. Nous allons toujours avoir le cœur pur et qu'à tout moment, on peut te voir. Et merci, Seigneur, merci aujourd'hui. Merci pour le culte d'aujourd'hui, parce qu'on sait vraiment que tu as été là et que tu es fidèle à ta parole. Et Saint-Esprit, c'est toi qui vis en nous et sois toujours avec nous, peu importe où nous allons. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité. Nous avons ainsi prié avec action de grâce au nom de Jésus et nous disons Amen. ho amin'izao fiangonana izao anie ny tanàn'Andriamanitra tsy to na